Commencement kira sy famidinana toriteny. Fandarana izay arahana amin'ny rahalahy Toto sy rahalahy Jonatana, izay ahinonao fampaherezana amin'ny alalan'ny hira, ary koa famidinana ny toriteny nandritry ny herinandro. Isaky ny sabata amin'ny fitora maraina eto Frantsa. Commencement kira sy famitinana toriteny. Fandarana izay rahanao miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra rahalahy Jonatana sy rahalahy Toto. Manasanao manokana anay raha mety kivikivy ianao, mety hireradreraka ara-panahinao, dia mitady fampaherezana. Fa ao anatin'izany fandarana izany dia misy fiderana ahafahana mamelombelona ny ara-panahinao, misy toriteny ahafahantsika mifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia asana manokana ianao isaky ny sabata amin'ny fitora maraina eto a France, izany hoe lera Eropa. Commencement kira sy famitinana toriteny. Halleluja, amen. Dia mbola faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy a. Mbola tratran'izao maraina vaovao zao indray. Dia mbola tonga indray zao ora sy taona zao, mbola ifammpahery eto indray tsika, eno iram-pivavahantsika hideran'Andriamanitra tsika amin'ity androandroany ity. Dia aty am-piandohana dia manasa anao ny tenako andeha hivavaka tsika miatraka an'izao fotoana izao ampilatanan'Andriamanitra, hangataka amin'ny fanemasana tsika tena ameno anatintsika tsiraray avy ihany. Dia hiaraka hivavaka ary tsika. Jesosy tsara indrindra, mbola faly indray ny fonay amin'izao ora sy taona izao. Mbola misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahinao ny fiainana iray manontolo, fa tena tsapanay Jesosy fa miaro anay ianao. Eo anilanay foana ianao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay manahirana anay Jesosy, dia mialo lalana anay ianao Dia misaotra Jesosy malala. Misaotra anao ny amin'reto olona izay nafoy fotoana rehetra Jesosy amin'ity androandroany ity, mangataka aminao Jesosy, ianao Jesosy hamangy an'izy ireo. Ilay fanahy masinao Jesosy hirotsaka ny anatin'izy ireo ary raha tonga eto zareo Jesosy dia tsy ho lany fotoana, tsy ho lany andro Jesosy, fa tena hatsapan'izany herinao zany, hatsapan'izany fahalebiazanao zany izy ireo Jesosy Dia amin'ny anaranao masina nanaovako an'izany vavaka izany Alleluia, amen.
zahay fanalo. Ianao sakaizana. Mamenoa ray androany. Fianao no tena iray. Aleluia. Ndao amintsika zany. Fanaio ny anabavy rehetra. Haleluia. Ianao no antena anay isanandro. Ianao rery anto. Aleluia. Mino ary havana malala fa tena nangataka fany masina ianao tany amin'ny toerana izay nisy ianao tany a. Tena hoe tsapanao zany herin'ny fany masina zany. Dia amin'ity andro androany ity ry havana malala dia izao a. Andaontsika tena amboraka amin'ny fitiavantsika amin'Andriamanitra. Ny amin'ny soa rehetra izay nataony dia tena hoe hitory fitia amin'Andriamanitra isika. Tahaka ny hoe mitory fitia amin'olona tiantsika dia mba hanao an'izany tsika amin'ity andro androany ity. Tsy hangataka inina aminazy tsika, tsy hangataka fanasitranana, tsy hangataka vola, tsy hangataka harena, fa hitory fitiantsika. Ilaza amin'Andriamanitra tsika hoe tena tiako ianao Jesosy a. Ny fiainako rehetra dia atokako anao, omeko anao fiainako, ny momba ray manontolo Jesosy dia atokako anao satria tiako ianao. Dia hanao an'izany hira izany tsika ry havana dia tena ao anatin'izany hira izany tsika tena ilaza hoe Jesosy a, tianay ianao. Aleluia.
Dia realize fa di kuyanau Dia winzai tu pitwe Saya wanilanau Jai tumya tuvudanau Anati tauca Anu marai na nefa au Tiang gata kami lau Dia realize fa di kuyanau Teneno misy riavana malala hoe tiako ianao Jesosy a. Di kuyanau Nefa tiampy ny tenikyo Fantatro fahitanao toko Yatilali ny foko Tiako ianao Ny fitiavanao sinyo Dia realize fa tiako ianao Dia winzai itumpwe Saya wanilanau Janjai tongnya tuvundanau Anati tauca Andi marai na nefa au Tiang gata kami lau Dia realize fa di Let's get into it. kuyanau Tiako ianao nefa tsy ampy ny teny. Uyanau Nefa tiampy ny tenikyo Fantatro fahitanao toko Yatilali ny foko Tiako ianao Ny fitiavanao sinyo Dia realize fa tiako ianau Tiako ianau Nefa tiampy ny tenikyo Fantatro fahitanao toko Yatilali ny foko Tiako ianau Ny fitiavanao sinyo Dia realize fa tiako Voavesika farany tiako ianao. Tiako ianao Nefa tiampy ny tenikyo Fantatro fahitanao toko Yatilali ny foko Tiako ianao Ny fitiavanao sinyo Dia
lahatra riavana zany tononkira zany a lazana zany fitiavana an'Andriamanitra zany. Ianao riavana malala raha tonga eto androany dia te hilaza aminao a fa ninona zavatra misy eo aminao, mety hoe zavatra manahirana anao a dia ilaina ianao manana finoana fotsiny. Rehefa manana finoana ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia aneo aneriny aminao izy. Mila ianao manana finoana fa zany ny zavatra lehibe indrindra, zany finoana an'Andriamanitra zany. Aza mierikerika ianao, aza matahotra ianao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra manafaka anao amin'izay adinao amin'ny olanao rehetra raha manana finoana ianao. Ka andehanao irairaitsika tena hangataka an'izany finoana zany, hampitombo finoana atao anatintsika tena hoe hanana finoana marisika tsika ny amin'ny fiainantsika rehetra. Alleluia.
Alleluia. Mino ary havana malala fa tena nampahery anao zany hira zany a. Dia izay ny fotoanantsika tamin'ity andro androany ity a. Dia apitra rahalahy totsika mientina ny toritenina nandritran'izay herinandro izay. Fa ny tena kosa dia ametraka veloma ho antsika tsirairay avy. Dia raha mbola tsy tonga ny amin'ny raha ho an-lanitra Jesosy dia mbola eo na ohatran'izao indray tsika amin'ny herin'ny tahaka an'izao a. Alleluia. Amen.
De faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny tenako aminaran'i Jesosy. Tonga soa matsara eto amin'izao commencement kira sy famidinana toriteny. De miaraba anareo aminaran'i Jesosy tonga soa matsara eto. De mirary kosa bata feno fafinaretana, feno fanatrehan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy izay tonga soa matsara eto. De mankasitraka raha Jonathan fa nafinaritra be mifiderana, haleloia, voninahitra an'Andriamanitra, tena nampitanetana, nampahery ary tena hoe namelombelona be ny ara-panahy. De hiditra amin'ny tapam-potoana faharoa antsika de ny famidinana toriteny. Fa zao melan'izay de andao aloha tsika hivavaka, hoentsika mbavaka zao fotoanan'ny famidinana toriteny zao. Iary vavaka ary tsika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay mpamindra fo, rainay be fitiavana, rainay tena tianay, rainay eo foana rehefa tsoina. Andriamanitra, mila anao indray izay. Manatria feno eto ianao Andriamanitra, mila ny herinao izay, mila ny fanambinanao izay, mila ny tananao izay miaro anay. Indrindra Andriamanitra, mila ny ositra avy aminao izay. Tendreo Andriamanitra lelako mba afahako manapita ny famidinana toriteny tamin'iny herinandro rehetrarehetra iny. Andriamanitra ny avy indrindra rakofo ny ran'ny Jesosy Kristy masina koa Andriamanitra ny connexion mba andeha soamantsara de izay ny andalana Andriamanitra. Engany ianao ny tantana azy. Ianao efa niteny fa tanana kavanako ny tantanako anareo de tantano izy Andriamanitra mba tonga soamantsara eto, mba hiaraka hifampahery aminay eto. De misaotra Ramasina tiako be voninahitra teo anao fisandrahatana teo anao rirany koa. Halleluja. Amen. De ny anomboantsika anazy de nitoriteny tamin'ny sabata. Zany de ataontsika amin'ny nomeria. Bokin'ny nomeria toko fa 3:20 de andininy fa 7:10. Bokin'ny nomeria toko fa 3:20 de andininy fa 7:10. Vaky toy izao ny tena aminaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona izy ka hanenina, moa efa nilaza fa izy ka tsy efaingy, na efa niteny fa izy ka tsy hotoviny. Amen. Ravana malala. Zavatra rehetrarehetra dia n'Andriamanitra manasitra, na nanao ny lanitra sy ny tany, nanao inona ny olombelona atsika rehetrarehetra dia Andriamanitra nanao azy. Ninona na mbola fitaovana, ninona na inona na ordinateur na inona mbola Andriamanitra nanolo-tsaina ny olona nanamboatra ordinateur. Hain'Andriamanitra zavatra rehetra. Fa zao ny zavatra tsy hainy dia mandainga. Io ihany ny tsy hainy fa sisan'izay hain'Andriamanitra aby. Halleluja. Ary ny tsy miverin'Andriamanitra rehavana ny teny-pikasany raha tsy efa tanteraka na tanteraka an'izay nanirany zany zay vao miverina amin'ny teny, fa vao miteny izy de tanteraka, vao miteny izy de tanteraka. Eny sady amainina ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Amainina zany raha mbola tsy fantatrao de ho tanteraka tokoa anie zany. De eny manaiky Andriamanitra de tonga de manantanteraka, tsy mandainga zany, tsy manome tsy fofo Andriamanitra, manome Andriamanitra, tsy mandainga, tonga de tsy manenina zany izy fa meny anao le izy. Halleluja. De zao ravana malala andao antsika zay ten'Andriamanitra kely any amin'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko 1 de andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 20. Afahantsika mamoaboasa kelytsika le zavatra teo, le hoe eny sady amainina teo. Korintianina faharoa toko 1 de andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 20. De rehefa samy nita antsika de vakitsika ny teny aminaran'i Jesosy. Fa ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy izay notorianay teo aminareo. De izao sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsy fa ho aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Halleluja. Amen. Ahoana izany ten'Andriamanitra? Tsy eny sy tsy ny ao amin'i Jesosy, tsy hoe misy fotoana Jesosy manaiky de misy fotoana Jesosy mandà. Tsy eriavana, tsy eny sy tsy ny ao amin'i Jesosy fa manino izy? Eny ihany, eny lalandava, eny foana ny ao amin'i Jesosy. Ninona angatanao de eny ozy Jesosy. Halleluja. Mifanohatra amin'izay ny amin'ny devoly. Ny ao amin'ny devoly ianao mba mangataka fiadanana, tsy manome fiadanana anao zany ny devoly mba mangataka ohatra hoe zanaka ianao, tsy mieny anao zany izy zanaka iny raha tsy maninona, manao sorona aloha anao vao mieny anao iny. Ao amin'ny devoly tsy lalandava ny valiny. Ao amin'ny devoly zany tsisy hoe fanomezana gratuit zany ka hoe ao amina ny devoly anao de teny devoly eo za mba mivoly, tsy maintsy manao sorona ianao tsy loziny. Tsy afaka manome an'zany aho izy. Fa zao raha ohatra ianao anao sorona ny zanaka anao de meko anao ihany. Hitanao tsy avy hatrany aloha ny valiny voalohany. Fa zao ao amin'i Jesosy mifanohatra amin'izany ry havana malala. Ao tonga de vao miteny anao de eno izy. Halleluja. Betsaka ry havana no mitady famonjena tao tamin'i Jesosy, tao anaty baiboly tao ry Bartiméoko Jesosy ry zanaky Davida mamindrafo amiko.
de ozy Jesosy inona no tianao ataoko aminao? Mba sitrano ozy a, mba hampahirato maso. Eny ozy Jesosy nampahiratany. Le vehivavy tratrany tsangatsanga efa saika nitorany olona vato, fa ozy Jesosy za tsy manameloko anao. Eny foana ry avana anao am'Jesosy a. De zao tsika rehetrarehetra reto koa de ozy pastera Raja hoe vokatry ny eny aby, vokatry ny naneken'Andriamanitra tsika, naneken'i Jesosy mifangatantsika, de zao tsika samy voavonjy. Halleloia! Samy efa afaka amin'ny olana aby atsika rehetrarehetra, fa raha misy eto mbola tsy afaka amin'ny olana de zao mangata teneno amin'Andriamanitra fa ho aminy eny ihany. Halleloia! Mahafinaritra be. Tsisy vavaka tokony hoe miraty izany ry havanao amin'Andriamanitra raha tena hoe ataonao ampinoana sady mankatoa ny didin'Andriamanitra ianao ny teniny zany de zao tonga de eny avy hatrany ny valany. Halleloia! Andriamanitra ry havana tsy olombelona ka hoe voafetra ny heriny, voafetra ny famonjeny ka hoe nisy olona ray nangata-bavaka de ozina hoe efa nangatan'le olona anankiray iny fa aleo aloha tsy hangataka any intsony fa zavatra hafa. Tsy hery havana afaka mbola angatahanao iny ary raha tonga eo koa raha olona manjato mitady zavatra anankiray mihen'Andriamanitra, raha mitady zavatra isan-karazany mihen'Andriamanitra, tsy olana an'Andriamanitra zany famonjena, tsy olana tsy hay tohaina ny herin'Andriamanitra ry havana malala. Eto aloha de niteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana izy teo? Ary nafiry ozy teny fikasan'Andriamanitra de ao aminy ny eny sady amainy zany hoe tanterahany ninona teny fikasana de efa tanteraka ny anaran'izay. Halleloia! Fa mampalahelo fa ny olona ry havana de apahapahan-kely ihany mba tiana am'zay teny fikasana zay. Satria maninona? Ka apahapahan-kely ihany izy mba tonga eo amin'Andriamanitra. Rehefa tojo olana ihany izy vao tonga eo amin'Andriamanitra. Ry havana malala, mbola vahiny ianao, mbola mpindrana fotsiny ianao fa mbola tsy tompony raha hoe isaka ny tonga olana ihany ianao vao tonga eo amin'Andriamanitra. Fa zao mety aiza ianao ho zanany de misitraka zato isan-jato an'zany teny mpikasana rehetrarehetra ao am'Baiboly ao feno ao, na tsy resaka fotsiny ary momba ny Deutéronomia toko fahavalo amby roapolo sy tanisanao zany fa betsaka. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ny ateraky ny kibonao, ho tahina ianao raha ny vilia fanaova-mofonao, ho tahina ianao ny fitoeram-barinao. Be de be teny fikasanao afaka misitraka an'zany zato isan-jato ianao rehefa iny? Rehefa zanany. De zao ravana malala naka ohatra zay pastera hoe io ohatriny hoe frigo, frigérateur ao an-trano reny zany. De raha ohatra hoe misy mpanampinao na ohatra hoe vahiny tonga ao aminao de mbola mangataka aminao le izy hoe za ve mba afaka mihinana yaourt ao amin'ny frigérateur anao reny na ohatrohatrany, mba mangataka zavatra azo hohanina ianao na zavatra mba azo sotroina. De raha manaiky le tompo-trano de afaka mihinana ianao. Fa zao raha tompo-trano kahidihidy de eo anao tsy mihinana. Oziny hoe tsy misy de eo anao ny raisiny satria ianao vahiny, satria ianao mpanampy. Fa zao raha zaza ao an-trano ianao de tonga de tsy mihera akory, tsy miteny an'ny tompo-trano, tsy manino ka ianao zaza ao an-trano tsy mihera midada sineny akory azy fa maninona sokafanao fotsiny frigo de alainao zay zavatra tianao de hohaninao. Ka ohatran'izany ry havana malala ao amin'Andriamanitra ianao mety aiza ianao zaza trano ao amin'Andriamanitra de tsy teneninao tonga de na alainao fotsiny tsy valim-bavaka zany raisinao an-tananao fotsiny. Zavatra tsy angatahana ry havana malala azo ao amin'Andriamanitra rehefa maninona rehefa zanany. Fa ianao raha mbola mpivahiny mpanampy mbola mitalao be, mbola mangataka be, mbola ohatran'zao mbola sarotra. Fa zao mety aiza ho zanany malala ny halleloia, mety aiza ho zaza ao an-trano de tonga de selainao men'Andriamanitra anao. De vonatrany an'Andriamanitra rery any de toizantsika ary ny toriteny tamin'ny toriteny tamin'ny ny vakiteny de hitantsika amin'ny Isaia toko faha 5:7 de andininy voalohany hankatra amin'ny fahatelo. Isaia toko faha 5:7 de andininy voalohany hankatra amin'ny fahatelo. De rehefa samy hitantsika de vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehovah amin'ny voaosiny de kirosy izay no tantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibony mpanjaka, mba hamoahako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady, handroso eo alohanao aho ary handravina mikitotoana sy hanorotoro ny varavarana varaina ary hanapatapaka ny hidivy. De omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izao Jehovah no izao Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao de Andriamanitry ny Israely. Halleloia, amen. Kirosy io ravana mety mbola tsy heninao mihitsy zany, mety efa heninao koa nefa fa zao mahafinaritra be ny tantarany io, nahafinaritra be ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainany. Izy io ravana tamin'ny mbola kely de
saika amin'ny finoan'ny mpanjaka. Satria le mpanjaka mediana na nofo ratsy be hoe isan'izany kirosy zany de zany ny androbaka amin'ny firenena tao anaty nofo nahitana anazy. De taitra am'zay mpanjaka de izy tsy mety zany. De hitanao ohatrany tamin'ny Herôda koa. De tonga de hoe Jesosy ateraka any Betlehema ohatrao izy mpanjaka ateraka de tonga de mivonono ny zazakely rehetrarehetra. De ohatran'zany koa ny tantaran'ny kirosy. De tonga de fatan'le mpanjaka zany hoe isan'izany kirosy zany anjaka de tonga de mivonono. De nizaha ny vonoana zany kirosy io. De nandraha miaramila hamonan'ny kirosy. De zao rehefa teny an-dàlana am'zay le miaramila de nikasihan'Andriamanitra. De rehefa nahitany kirosy tsy mivonony. Kirosy io alohany de zanak'Andriana tao an-dapa izy no mipetraka. De rehefa avy eo rehefa tonga am'zay le miaramila de efa nikasihan'Andriamanitra de tsy mivonono fa nafeniny de nalefa tany ambany tanàna. De tany kirosy no nipetraka, nonona de novana ny anarany de tsy fatan'ny mpanjaka de lamilamina ny mpanjaka. De efa avy eo nitombo kirosy. De rehefa ngezangeza am'zay izy de lasa niditra miaramila de voaray, alleloia. De rehefa niakatrakatra any izy de izy namiratra be, matanjaka de tonga de lasa voafidy ho commandant miaramila zany. De lasa commandant izy. De tamin'ny etsy andaniny koa le mpanjaka mediana io lasa tsy tia ny vahoaka, nangidy hoditra teo amin'ny fiarahamonina satria mety ratsiratsy ny fitondran'ny vahoaka, entitra be ny fitondran'ny vahoaka ohatra. De lasa nikomy ny vahoaka. De te hanonga-mpanjakana am'zay zany ny vahoaka. De nefa raha hanonga-mpanjakana zany tsy maintsy mba jerena hoe iza ny hitarikako. De nitaditady hoe iza ary mahery, iza an'zao. De farany kirosy ny hitan'ny vahoaka hoe andao kirosy no entina fa commandant matanjaka izy andao izy no entina. De rehefa avy eo noentin'ny ny vahoaka am'zay kirosy de nanonga-mpanjakana de lasa mpanjaka am'Persianina izy, halleloia. Nahafinaritra be ny fitantanan'Andriamanitra azy. Izy io ravana efa roanjato taona tany alohan'ny haterahany de efa tenenin'Andriamanitra, efa namina nin'Andriamanitra hoe ho avy zany kirosy zany. De maninona ozy? Izy ozy no voaosika ozy n'Andriamanitra, halleloia. Mahagaga ihany satria tsy Israely fa zao natsangan'Andriamanitra mba ho mpiandry ny Israely afaka roanjato taona aty aoriana. De mahafinaritra be, men'Andriamanitra tsodrano. Izay notantahanako tamin'ny tanànankavanako hitanao, Andriamanitra tsy nahampafaty azy, nikasihany miaramila de velona izy ry havana malala. Ianao io koa kirosin'Andriamanitra ianao. Ianao koa tsy jiosy fa zao efa mifidian'Andriamanitra. Hatramin'ny fony ianao vao tany an-kibo de efa fantatr'Andriamanitra. Ianao io ry havana voaositra an'Andriamanitra ianao mifalia fa ianao io nifidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro, halleloia. Mba handriseko firenena eo anoloanao, ianao io ampiasan'Andriamanitra. Indrindrindra fa ianareo mpitoroteny rehetrarehetra eto amin'ny andramokay zao de mahereza fa nareo reo taon'Andriamanitra mandravarava ny asan'ny maizina, halleloia. Fireneny maizina ravaravanareo sy amako ny fehikibon'ny mpanjaka. Hitanao rehefa vahana zay ny fehikibon'ny mpanjaka de maninona? Misy fitahiana ao vola, halleloia, volamena. Maninona omenan'izy? Omenan'ny kirosy. Iza le kirosy? Voasitr'Andriamanitra. Ianao le voasitr'Andriamanitra ry havana malala, mifalia ianao mba hamoako varavarana eo anoloana ozy ry havana malala. Andriamanitra ny hamoa varavarana eo anoloanao de andehananao, halleloia. Matoa ry havana ny fiainanao io mbola tsy misokatra de tsarovy e, fa misy varavarana midy eo de angatao ny herin'Andriamanitra hamoa an'zany varavarana zany, halleloia. De niteny koa Andriamanitra sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy, zany hoe zay teo anoloan'ny kirosy io zany, na inona na vavahady vy, na inona na vato, na inona mipotipotehana halleloia. Raha isy ry havana zany teneny mihitsy hoe Andriamanitra mba ataovy kirosy androany, fa raha kirosy ianao mahafinaritra be. De omeko anao ny rakitra any amin'ny maizina sy arenana fenina, halleloia. Mba ahafantaranao fa zany Jehovah. Ry havana misy fotoana ny antsika tsy mahalala mihitsy hoe inona zany fitahiana zany, ohatran'ny fiainako ohatran'ny metimety zany, de zao tsy fantatrao fa Jehovah Andriamanitra no mitahanao ry havana malala. De mahereza, mifalia, mahafinaritra be. De zao vakitsika koa ny dinganantsika kely de andininy faha-efatra amby folo koa, mahafinaritra be. Andininy faha-efatra amby folo. Izao lazain'i Jehovah nivokatry ny fisasaran'i Ezipta sy ny tombarotra Etiopia sy ny sabiana olona lava-tsanganana afindra ao aminao ka ho anao izany, halleloia. Mahamo zany tenin'Andriamanitra zany. Ny fisasaran'i Ezipta zany hoe ny Ezipta zany mikarakara, mety mamboly, mety manao zavatra be dia be, fa zao ny tombarotra maninona? Ho an'ny kirosy. Iza le kirosy? Ianao io le kirosy, ianao mifalify ianao. Voasitr'Andriamanitra ry havana matoa ianao mihena an'zao toriteny zao tsy kisendrasendra fa tonga eto ianao de maninona? Ho tahian'Andriamanitra ianao raha manaraka ny teniny, halleloia.
Ny tombarotra Etiopia manan-karena be ny olona tao ny tandapan'ny Etiopia zany revana misy olona irany fotsiny hiaro ny arenany, misy volamena vola fotsy be de be. De zao omenanao haleloja sy ny saby analava-tsanganana afindra ao aminao ry havana malala raiso ampinoana zany fa raha raisinao zany de tena ho tanteraka aminao amainina ary hanaraka anao ireo avy am'gadra izy ary akohaka andady eo anatrehanao de ifona aminao hoe ato aminao tokoa Andriamanitra haleloja ho fantatr'olona ry havana malala indrindrindrindra fa tahorinany fivadikana iny za de teny aminao fa ianao io ho fantatr'olona ianao io ny fahavalonao iakohaka eo anoloanao am'izay le olona nanao avava be taminao reny iakohaka eo aminao am'izay ry havana malala de ho fantatr'olona fa nisy zavatra niova teo aminao ho fantatr'olona fa ianao io de maninona voafidin'Andriamanitra, voahositr'Andriamanitra, nandalo fivadikanina ry havana malala, haleloja. Ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany, marina tokoa fa ianao de Andriamanitra miafina, ry Andriamanitry ny Israely sady mpamonjy eo, omenatra sy angahaiza rehetra zay izy rehetra, eny handeha amkenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra, fa ny Israely kosa ho voavonjiny Jehova amin'ny famonjena mandrakizay, tsy omenatra nangayay mandrakizay anareo ry havana malala ianao io raha mbola tantaninao koa ny tanana ankavanan'Andriamanitra de zao za teny aminao ametoky anao fa tsy anderery ianao, tsy omenatra ianao, tsy angayay ianao fa ianao ivoaka mpandresy ry havana malala, te maherezy ianao fa ianao io kirosy n'Andriamanitra ianao, mifitindry tao anatin'ny maro, haleloja na tsy jiosy ary nofidian'Andriamanitra ianao satria fantany toe-ponao de zao mandrosoa de ekeo hoe raiso fa ianao io de kirosin'Andriamanitra, haleloja. Voninahitra ao n'Andriamanitra rerany de toizantsika ary ny toritena tamin'ny toriteny tamin'ny alatsinainy. Ny vakteny de hitantsika eo amin'ny Matio. Filazantsara Matio toko 9 tenden'ny 15 ka hatramin'ny 17. Matio toko 9 tenden'ny 15 ka hatramin'ny 17. Eto antsika jeriny nasitrana Jesosy le mpanompon'ilay kapiteny. Andininy 15. Amin'ara Jesosy ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy de nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizy lako mandry ao an-trano mararany paralisisy ka mijaly loatra. De hoy Jesosy taminy ho avy aho asitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko aho fa mitenena ihany de ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa izao koa mba lehilahy manandehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandehana de mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy de avy izy, ary amin'ny andevolaiko ataovy izao de manao izy. Anony nare izany Jesosy de gaga. Ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na de tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana de arina any amin'ny maizina ny ivelany, any no isan'ny fitomaniana sy ny fikotroana nify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny ninonao de sitrana tamin'izay ora izany ilay ankizy lahy. Haleloja. Amen. Mahafinaritra ry havana ty tantara anankiray ty. Teto zany ty kapiteny ny havana de zao tena tsara fanahy io. Teto de voalaza hoe nitaraina mafy izy, nalahelo izy. Nefa ny ravana de mpanampiny fotsiny io ankizy lahy, nitsinitsinina tsy hoe izy, tsy hoe ny zanany lahy na ny zanany vavy na hoe mamana ny dadany, ankizy lahy mpanampy. Fa zao tena manana toe-po hafa noho ny kapiteny io, hafa noho ny miaramila io, ohatrany hoe tsy kapiteny zany ry havana, ny kapiteny zany tokony le hitanao le mibaikobaiko be reny, ataovy zao, ohatran'izao, misy maratra tsisy rarainy an'izany, ohatran'izao, oui chef, ohatrany hitanao le tamin'ny film reny, ohatr'izany ny tokony kapiteny. Fa zao ty kapiteny ray ty nanana toe-po antra olona, haleloja, otsany fony tamin'le mpanampy de nitaraina izy, mitsaly loatra ozy ny mpanampiko, haleloja, mahafinaritra ry havana malala zany. Ny oarany alavitra be. Hitanao le mpisorona sy le vita le nahita le jiolahy le lehilahy le novonoiny jiolahy iny de nandalo fotsiny zareo nijery fotsiny de naratra le olona le lehilahy de nijereny fotsiny. Ny oaran'ity kapiteny ty alavitra be, fa ty kapiteny ty vao narary de izy mihitsy tsy hoe naniraka mpanampy hafa izy hoe ndana mba makany amin'i Jesosy fa marary ny mpanompoka anankiray, fa izy mihitsy izy tenany lasa nandeha tototo
Naninona? Hitady an Jesosy. Aninona? Hitady fanasitranana ry havana malala. Halleloia. Mahafinaritra ry havana ny toe-pony io. Atsika ry havana, atsika kristianina tokony hanana toe-po antra ohatran'io kapiteny io. Atsika tokony rehefa mahita olona malahelo na kivikivy na mandra mba mevo zy mba voatsirambony ny tananao ry havana malala. Mba izy ianao mianatra olona na de hoe mpanomponao na de mpiasanao na de olona ambaninao de izy nentera hoa kapiteny manana andraikitra ngeza be izy ambony izy manana fahefana fa zao nanetry tena. Halleloia. Mahafinaritra be ny fanetreny tena. Teo amin'ny andininy fahavalony de niteny mihitsy izy hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko aho fa mitenena ihany de ho sitrana ny ankizilahiko. Halleloia. Mahafinaritra. Andao ry havana mbalaina zany toe-po mahay manetry tena. Tsy hoe naloto ny tranon'io kapiteny io de hoe zay ny tsy ampidirana an Jesosy tao an-tranony aoka ho fantatrao fa mpanan-karena be io kapiteny io, manana ankizilahy izy, mbola manana miaramila izy feheziny. Izy manana faveur amin'ny fanjakana. Manan-karena ry havana kapiteny zany fa zao ny tranon'io tsy maloto. Ny tranon'io misy sakafo, misy rehetrarehetra ao. Fiainana mahafinaritra fa zao fantany ry havana, fantany voninahitra an Jesosy, fantany fahefan'i Jesosy, fantany herin'i Jesosy, fantany fa lehibe loatra Jesosy. Halleloia. De anao koa ry havana mba fantariko hoe ny halehibean'izany Jesosy zany. Antsika ry havana mampalahelo fa ny olona ry mandoaly koa hivavaka tsy sahan'ny olona menatra. Eny an-dalana eny ohatra hoe hivavaka mba hitondra olona mivavaka menatra. Fa ianao ry havana malala aza menatra zany ianao fantaro ny voninahitra an Jesosy de mihoaja Jesosy, ataova amin'ny toerana ambony Jesosy. Fa ty kapiteny ty tsy nampidiro ny tany an-trano Jesosy satria fantany hoe Jesosy tsy mendrika kosa ty trano ty, tsy mendrika anao ty ry havana malala. Mivoninahitra Jesosy fa mahafinaritra nataon'ty kapiteny ty De zao ry havana malala, atsika koa mila manana finoana. Lehibe ny finoan'ty kapiteny ty. Teny fotsiny, tenena fotsiny ozy de ho sitrana amin'ny mpanompoka Halleloia. De Jesosy mihitsy ary teto de gaga Jesosy. Gaga. Satria manino izy Jesosy mbola tsisy finoana lehibe noho izany. Ambony ny finoan'ty kapiteny ty ry havana. Nefa io magaga io kapiteny io mbola tsy nahita hoe fahagagana nataon'i Jesosy zany hoe nanasitrana ny jamba ohatra Jesosy tsy teo izy nijery anazy. Io zany mbola tsy nahita ny herin'i Jesosy Tsy hoe nisy tsy hoe tam'le Jesosy namoky olona tsy omby 5,000 iny de hoe teo le kapiteny de nijery hoe de ohatrao de tena mahay Jesosy. Tsy teo le kapiteny. Tsy hoe nahita olona tsy hoe nahita olona efa voan'ny paralysisa le hitanao le nampidina tao ambany tafotrano iny de hoe nidensitran'i Jesosy de hoe hitany de hoe tena mahery Jesosy. Tsy mbola nahita io fa manam-pinoana be ry havana. Fantany ry havana ny lazan'izany Jesosy zany fantany ry havana ny herin'izany Jesosy zany fa tsika mampalahelo fa betsaka amintsika ny tsy mahalala ny herin'izany Jesosy zany. Fa ty kapiteny ty lo nalala. Maro amintsika rehefa marary de mbola mitady etsy sy eroa, mandeha dokotera, mandeha ary. Fa ty kapiteny ty nafantatra, tsy niovaova ny lalany fa tonga de nanatona an Jesosy satria fantany fa lehibe io. Na tsy hitany aza ny fahagagana vitan'i Jesosy, fantany fa miasa Jesosy. Halleloia. Mba nano ry havana zany toe-po zany, zany finoany zany fa tena lehibe ny finoany. Ary Jesosy rehefa niteny hoe lehibe ny finoany ty tsy hoe te hirehere am'le kapiteny izy fa tena fantany ary tena zany ny atao hoe finoana ry havana malala. Tsy hitany fa tonga de mino fotsiny izy. Halleloia. Tonga de nisitran'i Jesosy ka Jesosy omniprésent amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, miteny fotsiny izy de tonga de sy naiza misy anao tonga de sitrana. Zay ny hoe ara-baiboly tsara ny fandarantsika en ligne ohatr'izao. Ianao koa raha tena mino ry havana malala, raha tena matoky an Jesosy ry havana malala ianao am'zao fandarana zao afaka ny ho sitrana. Halleloia. Raha io zany tem-pinoana zany fa ianao afaka ny ho sitrana naiza misy anao. Za zao te Allemagne fa ianao na any France na Madagasikara na iza meno an'izao raisinao mpinoana zany hoe Jesosy mba sitraniko Jesosy pourfo fa tena manasitrana en ligne, tena omniprésent ianao, tena afaka teto zao tsy hitan'i Jesosy akory hoe le kapiteny fa ozy le mpanompo le kapiteny ane ka any alavitra any, any an-trano, tsy hita maso. Fa zao tsy olana am' Jesosy ianao naiza toerana misy anao fa ianao rehefa raisinao mpinoana, rehefa hitan'i Jesosy ny finoana ao anatinao de sitranony ianao. Amen. De voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. De toizantsika ary ny toriteny tamin'ny talata. Ny vakiteny de hitantsika amin'ny Korinthianina 2. Korinthianina 2 toko 2 de andininy 7. Ao amin'ny bokin'ny Korinthianina 2 de toko 2 de andininy 7. De mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na miditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Halleloia, amen. Ry havana malala, zany hoe misy surprise lehibe ry havana homanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ka Andriamanitra nefa ny teny mihitsy hoe tiavo an'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ry havana mandrakizay, ino moa zany zavatra mbola tsy hitantsika zany, mbola tsy reny sofintsika zany. De zao, fiainana mandrakizay, ny lanitra ry havana malala. Fitiavana an'Andriamanitra ry havana de tsotra. Manokana fotsiny ao fotoana ho anazy, manao fanoloran-tena ho anazy ianao. Tany amin'ny Romanina toko 12 tany zao de andiny voalohany hoe minaran-tsosy koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra de fanompo-panahy mety ataonareo izany. Halleloia. Ry havana malala, antaotsika iny zao a le fadikanina ataotsika iny zao de fanoloran-tena ho an'Andriamanitra hanokana fotoana tsika ny fady hanina. Halleloia. De no ry havana, mazotoa ianao, ny olona tian'Andriamanitra zany koa de zao, mazoto mihaino ny feony. Halleloia. Ohatran'ny Maria zao ry havana, de izy rehefa namangy anazy Jesosy de nakao an-trano tonga Jesosy de nakeo tonga Jesosy de nihaino ny feony. Ianao zay manao tahaka ny Marta, izy berehana, nanao karakara sakafo sy rehetrarehetra fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra fa mihaino ny feony. De zao aza manao mpiaino-panadiny fotsiny koa nefa ianao, fa rehefa mihaino ianao de mankatoava. Halleloia. Aoka ianao mpiaino-mpankatoa ry havana malala. De zao ry havana malala, lanitra io ry havana, araka ny tenenin'ny soratra masina mihitsy eto hoe mbola tsisy nahita, na de Jaona aza mbola tsy nahita ny lanitra, fa nataon'Andriamanitra nahita fahitana momba ny lanitra izy, de nasehona azy fotsiny ohatrohatran'izao ny lanitra fa mbola tsy nitany ny tongon'ny Jaona apôstôly Jaona. De ry havana malala, raha tena mijoro ianao de tena ho tian'Andriamanitra ianao de zao, ahita an'izany ianao, ataovy amainina. Ny olona tian'Andriamanitra zany ry havana de zao tsoroko anao araka ny tenin'ny pastera Rado fa ho tonga lavitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary tonga lavitra io mandeha foana, mandeha tsy mijanona, tonga any an-danitra. Halleloia. Sady ampahitan'Andriamanitra zavatra lehibe, sarim-patarina. Io ry havana tsy hoe any an-danitra ihany de hoe any ianao vao hita an'zany zavatra mbola tsy hitan'ny masonao, tsy reny sofinao, fa na eto an-tany aza de afaka ho hitanao zany ry havana malala. Zao Mosesy ry havana, izy ry havana nefa nahita an'izany hoe roy mihemby de mirehatra de tsy mety maty de misy feo mivoaka avy ao, raha tsy Mosesy mbola tsisy reny sofintsika zany, mbola tsy hitan'ny masontsika zany, fa hitan'ny Mosesy satria maninona ka Mosesy ry havana malala tian'Andriamanitra. Sara zao nahita an'izany koa hoe tranonjaza efa tsy niasa intsony, efa taona maro, efa potika, efa simba, fa zao mbola niteraka, mbola nitoejaza izy niteraka, izy mihitsy mipirofo mivaingana nahita an'izany tamin'ny masony satria maninona ka sara zany tian'Andriamanitra. Taiza ianao ry havana malala mbola nahita an'izany hoe anjomara ny tsofina de nirodana manda. Halleloia. Tamin'ny andron'ny Josoa satria maninona ka Josoa tian'Andriamanitra, nanaraka ny didin'Andriamanitra. Taiza ry havana malala ianao mbola nahita an'izany hoe andeha andohetra de manjono de eo avy eo le trondro azo voalohany ny sokafana natao amin'ny-kibony de nisy vola. Taiza ianao mbola nahita zany raha tsy Petera, raha Jesosy ny teny tamin'ny Petera andana ary Petera manjono, mbola tsy tamin'ny Petera ry havana malala zany mbola tsisy nanao an'izany ny olona, fa ny olona tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy Petera de nahita an'izany fahagagany, sarim-patarina, mbola tsisy nahita zany ry havana malala. De zao raha te hahita zavatra mbola tsy reny sofinao ianao, mbola tsy hitan'ny masonao ianao de tsotra kely tiavo Andriamanitra de ho asehony aminao zany ry havana malala, ataovy amainina. Halleloia. Ry havana, raha mbola tsy renao zany hoe mba torotoro fo ianao, voakasika Andriamanitra ny fonao araka ny tianytenen'Andriamanitra ty hoe na hoe fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na miditra tao am-pon'ny olona. Raha mbola tsy hitanao zany hoe tanan'Andriamanitra miditra ao am-ponao zany, mbola tsy mba henonao zany hoe torotoro fo. Ny olona misy fotoana mivavaka de mitomany, ianao ohatra mbola rehefa mivavaka ohatrany tsy hitanao mihitsy zany hoe kasika, ohatrany tsy mbola hitanao zany hoe fanatrehan'Andriamanitra de zao za manome conseil anao, tadiavo Andriamanitra de ho voakasika amin'ny fonao. Halleloia. Tamin'ny fotoana ry havana nitoro-teny ny apôstôly Jaona sy Petera de any amin'ny asan'ny apôstôly ndao ny jerentsika kely asan'ny apôstôly toko 2 de andininy fa enina amby telopolo ane vakitsika kely. Asan'ny apôstôly toko 2 de andininy fa enina amby telopolo sy fa 7 amby telopolo ny vakitsika aminaran'i Jesosy. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy.
Ary raha nandre zany olona de voatsindrona tao am-pony. Alleloia. Mahafinaritra zany. Ianao ry havana raha mbola tsy hainao zany hoe tanan'Andriamanitra mbola tsy voakasika mihitsy ny fonao de zao tadiavo Andriamanitra de mba hiova am'zay ny fiainanao fa sao de ho tahaka an'le ho am-pitenenana iny hoe tonga am'le fitenenana hoe ny fiainanao tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ka ny fiainanao tsy ampidirinao Andriamanitra de lasa tsy miova ny fiainanao fa zao raha tianao hiova ny fiainanao ry havana malala de zao ampidiro Andriamanitra. Alleloia. Tiavo Andriamanitra. Alleloia. De ho hitanao zany. Mialohan'ny andehanantsika any an-danitra ry havana tokony hatsapa zavatra tsika zay mbola tsy tsapan'ny olona hafa, zay mbola tsy tsapan'ny olona tsy mivavaka fa tokony ho tsapanao. Ianao io raha mivavaka tokony hatsapa zavatra ianao ry havana malala. Antsika ny ry havana zanak'Andriamanitra anomana ny zavatra vaovao spesiala isan'andro. Alleloia. Tanteraka aminao ny ry havana malala zany tenin'Andriamanitra zany hoe zavatra mbola tsy ren'ny sofinao, tsy hitan'ny masonao, ho tanteraka aminao. Raha maninona? Raha tiavinao Andriamanitra, raha maninona? Manaja ny didin'Andriamanitra ianao. Alleloia. De mino fa voarainao zany de voninahitra ny an'Andriamanitra rerahany de ra sy ny laza de ho anazy rerahany koa. De ho toizantsika ary ny toritena tamin'ny toriteny tamin'ny alarobia. Ny vakiteny de hitantsika amin'ny Jaona. Filazantsara ny Jaona toko fahaenina de andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa raika amby roapolo. Jaona toko fahaenina de andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa raika amby roapolo. Vakitsika ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny tsangatsanganan Jesosy tambonin'ny ranomasina. Andininy fa enina ambin'ny folo. Ary rehefa hariva ny andro de nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany ary niondrana tsambokely izy de nihita ny ranomasina nakany Kapernaomy ary efa maizina ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy. Ary ny ranomasina nanonja fa mafy ny fifofofony rivotra ary rehefa nivohy tokony ho 520 stadio izy dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana eny ambonin'ny ranomasina ka nanakaiky ny sambokely dia natahotra izy fa hoy Jesosy taminy izao ihany aza matahotra dia tandray azy ho eo an-tsambokely izy ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Halleloia. Amen. Mahafinaritra. Tamin'ny io moa ry havana de nijoro vavolombelona Sokrodinina hoe tamin'ny fiainana satria efa nilalovany io. Nisy fotoana koa ny fofofo be ny rivotra teo amin'ny fiainany. Nisy fotoana izy ry havana tena hoe ray taona nampijalian'ny patron-ny. Tsy memy patron-ny vola de mafy nazo anazy. Ory izy tomany. De zao tady fampahirezana amin'izay. Teo ny mpianatra nitady an Jesosy de izy koa tady an Jesosy. Aiza misy de ny contacté pasteur tany Madagasikara aloha izy de niresaka de tsy de nety satria le tsy de manam-potoana firy le pasteur de tsy afaka de mifampahery taminy de aveo nisy olona am'zay nitady foana izy nitady nangetaheta foana satria mafy ny tao anatiny, mafy ny fofofo ny rivotra teo amin'ny fiainany de nitady izy de farany nisy olona am'zay niteny anazy de nanana contact amin'ny pasteur rato izy de niresaka am'zay de nanomboka mifampahery de zao tonga sy matsara teto amin'ny kira teo ohatr'izay no nahatonga mateto tafidrivotra fa zao afaka tamin'izany izy fa nina tamin'i Jesosy izy de za koa manentana anao raha mandalo tafidrivotra ianao zao de zao tadiavy Jesosy. Halleloia. Fa ho hitanao izy teto ravana de hoe efa maizina ny andro zany hoe teo zany ohatrany hoe teo ny rendez-vous an'ny mpianatra sy Jesosy hoe tonga anao zany Jesosy efa maizina ny andro fa zao tsy tonga Jesosy de aveo tsy nagaga raha natahotra am'izay mpianatra niodikodina am'izay mpianatra nitady an Jesosy. De antsika koa ry havana eo amin'io koa le fotoana le ohatrany hoe miandro valimavaka antsika ohatra hoe rapitso fa nefa tsy tonga le valimavaka rapitso de eo am'izay tsika ahoana tsara azy zany. Misy fotoana ry havana mamperikerika ny fivavahana, misy fotoana ohatry mampiodikodina ny fivavahana satria tsy araka ny leritreretintsika hoe eo ny tokony tonga Jesosy fa zao ny ampahirezako anao ary ao tsara ny tantara fa tsy tapitra treo rehefa tsy nahitan'i Jesosy izy nifofofy ihany rivotra tamin'ny ranomasina de ina moa ny ranomasina ry havana de zao tontolo zao ty de teo ry havana mpianatra nanomboka nidradradratra ka Jesosy mbola tsy tonga de nidradradratra ny mpianatra de zao tsy mahametsiny anao koa raha misy fotoana koa ianao koropaka indrindra rehefa namoy mpianatra namoy de teo am'le roapolo na telopolo stade io de misy petit tain kely io de raha jerentsika ny ambany de hoe 10 na 9 kilometatra zany hoe ny roapolo na telopolo stade io zany enina na 10 kilometatra eo de teo ry havana vita amin'ny mpianatra farany fofofo be am'izay ny rivotra de misy fotoana koa ry havana eo ny farany fetratsika
fa zao aza matahotra fa eo amin'io tonga am'izay Jesosy. Ilaina ravana antsika aloha mba manao hetsika kely Andriamanitra ravana tsy mamelanao irery zany tsy hoe tsy teo mihitsy Jesosy fa tsy hita mpianatra fotsiny, fa Jesosy efa niteny fa momba anareo mandrakariva ambara-paperan'ny fataperan'izao tontolo zao, ka Jesosy efa teo mahita mpianatra, fantany Jesosy nahitany alavitra reo de fantany hoe misedra olana mafy, mifofofon-drivotra, de zao tsy navelany hoe rendrika ny sambo kely mpianatra fa teo am'izay izy nanino tonga ry havana malala rehefa vita ny letsika de zao tonga am'izay izy de zao ry havana malala ny ampahirezako anao raiso ny fivoinao de mahereza de azo menatsina Andriamanitra raha somary oatra mitondra anao eny ampovoany ohatry ny tondrana an'ireto mpianatra reto tonga teny amin'ny 5 kilometatra fa zao ravana eo amin'io am'izay eo amin'io le tena misafotofoto am'izay fiainanao de eo mihitsy ny tonga Jesosy manino tsangatsangana eo ambonin'ny adinao io ady lalovanao io tsy ahafaty anao io rivotra mifofofo be io tsy ahafaty anao io fa zao tian'Andriamanitra ianao ampianarina isedra ny olana io fizany toetra ry havana malala io de anao matoky fa olona any ambara ary na mbola mpanompo sampy reny ary mbola tian'Andriamanitra ho tantanana iovafo ka ianao ve ry havana mpivavaka aminy tonga eto de ianao ve tsy ho tantaniny fenao mahereza fa mpianatra teto tonga am'izay Jesosy de hoanao izy izao ihany aza matahotra fantany Jesosy ry havana ny tokony atongaviny ianao mieritreritra rapitso tsy maintsy ilaiko ny valim-bavaka de tsy tonga rapitso de ozina hoe tara loatra tsy ry havana malala mahay tonga Jesosy te Jesosy de nahay tonga haleloia mbola tsy potika ny samby fiara-mpianatra tonga ara-potoana Jesosy haleloia de andininy faraka am'roapolo na finaritra be de tandray azy eo an-tsambo kely izy ary niaraka tam'izay ny sambo kely dia tonga tam'y tany izay nalehany haleloia. Zao ry havana maniry koa ianao hitahiry an' Jesosy eo am-ponao lalandava de ahita fahagagana ohatran'ireto mpianatra reto vao nandray an' Jesosy fotsiny izy zany hoe Jesosy anie tsy hoe tonga de voarainy teo mbo ria lavitra tandray zany hoe mbola tsy azo ndraisy ny tanana fa mbola lavitra fa zao tianao ampandrosoana haleloia mila an' Jesosy ny fiainanao io koa mila an' Jesosy ampandrosoa Jesosy fa raha tonga eo fiainanao ry havana malala Jesosy de zao tonga am'tanjonao koa ianao haleloia teto zany ny mpianatra vao nandray an' Jesosy tonga de nisy fahagagana tonga tamin'ny toerana nalehany raha ohatra hoe teo amin'ny toerana A zany nisy an'io zavatra niseho io de tonga tamin'ny toerana B zany hoe tonga tamin'ny toerana tokony alehany ny fiainanao io koa eo am'le toerana A io fa vao ampidirinao Jesosy tonga de fahagagana tonga eo amin'ny toerana B de mahereza ianao fa ianao io tokony ho tonga am'tanjona irindra ianao raha maninona raha tandray an' Jesosy raha maninona mila an' Jesosy fataovy loha ny ezaka voizo ny sambo kelinao fa rehefa eo am'le fotoana am'izay tsy vitanao tsony de zao tonga am'izay Jesosy manampy anao haleloia de mahereza de vonahitrany n'Andriamanitra rery ihany de toizantsika ary ny toriteny tamin'ny toriteny tamin'ny alakamisy ny vakiteny de hitantsika amin'ny salamo fa 2:30 bokin'ny salamo fa 2:30 ny soromano vakintsika aminaran'i Jesosy ny amin'ny famelan-keloka salamo ataon'i Davida andiny voalohany sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotahany sambatra ny olona zay tsy samy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny haleloia zany ry havana ny ataon'i Davida hoe famaritana ny atao hoe sambatra manina ozy voavelany elony voasarona ny fahotahany ry havana malala ianao zany raha mbola hitanao hoe misy fahotana mitoetra ao anatinao de mbola tsy sambatra ny anaranao ianao zany raha mbola hitanao hoe ohatry ny enjehana eritreritra ao zany ianao hoe le tam'izao ohatra mbola tsy niresahako an'Andriamanitra niezaka ny hery an'Andriamanitra ianao de miezaka ozy ianao hoe tsy maninona zany fa anao asan'Andriamanitra fotsiny ianao de eritreretinao hoe voafafa zany ohatra hoe andeha manao fiderana ianao toizinao hoe any anonerako an'izay de manao fiderana de efa voavela ho azy de ezahanao mihitsy afenina le zavatra iny afenina amin'Andriamanitra fa nefa hitan'Andriamanitra iny de ianao eny tsy manam-piadanana amin'iny tsy hoe ravana malala hoe misy fahotana ao aminao fantatrao zao mihitsy tsy netiny nataonao de mody matsiry resahanao amin'Andriamanitra mihitsy fa ozina hoe andeha toriteny fotsiny de efa milamina ny amin'iny tsy ravana malala mizaha mihitsy ianao tongavy eo anatrehan'Andriamanitra de ampiray ny fahotanao de zao zay no vao atao hoe sambatra rehefa Andriamanitra mihitsy mamela ny heloka anao de zay no atao hoe sambatra fa rehefa mbola ao anatinao zay ry havana malala ny fahotana de jereo ny andin'ny 7 aminaran'i Jesosy raha nanginao dia ny alany ny taolako rehetra
noho ny fitarainako mandrakariva fa efa navesatra tamiko andramanalina ny tananao niova ny fahatanjahako toy ny azon'ny fahamainana amin'ny lohataona. Zany ry havana malala rehefa mitambesatra ao anatinao zany ny fahotana, tsy mahazoazoaina zany ianao ohatry ny reraka teto Davida de niteny mihitsy ny alany ny van'ny taolako, zany hoe eny Davida ohatry ny tsy alezy mihitsy izy satria manina ka mbola mitoetra ao anatiny ny fahotana. De njehan'ny eritreritra izy, antsika ravina rehefa manota zany tena aza mandainga ianao fa tsy alezy mihitsy, efa nilalova koa zany fa tsy alezy. Ozy raha nambavy am'zay lahy io zay araka izy mihitsy hono mitondra an'ity toriteny ity fa ohatrany tsy mahazoazoaina hafahafa zany. De zao makanesy eo anatrehan'Andriamanitra fa Davida nanao an'izany, aleloia. Andiny ny fahadimy, ny fahotako nambarako taminao ary ny heloko tsy mba nafeniko hoy izao iaiky ny fahatsoako am' Jehova aho. Aleloia. Zany ry havana ka tsika anie diso de tokony iaiky ny fahadisoantsika atsika eo anatrehan'Andriamanitra sady zay anie ry havana ny eloka ibaboana mody rariny fa ny eloka afenina foana de mitoetra ao anatinao foana iny eloka iny. Ka zao ataovy ohatry ny Davida. Petera koa zao rehefa nandany Jesosy ny telo de zao nibebaka izy nitomany teny an-dala amin'ny Petera, Jesosy meloka de nibebaka de zao ny eloka ibaboana mody rariny de toizantsika am'izay ny tenin'ny Davida iaiky ny fahatsoako am' Jehova aho ary tonga de point virgule fotsiny de nitoy ary ianao no mamela ny eloko ny fahotako. Aleloia. Andriamanitra ravana rehefa mitsotra ianao de mamela ny eloko anao Andriamanitra anie mahafinaritra be. Fa zao ianao aza mieritreritra hoe iafina, ianao na iafina any amin'ny aram-bato na ambany tany na iafina aiza hitan'Andriamanitra ravana, Andriamanitra mahafantatra ny fo mandinika ny vo ka ianao na hoaiza na hoaiza hitan'Andriamanitra. De zao tongava eo anatrehany fa Andriamanitra tsy ametsina anao raha tonga efa amela ny eloko anao koa izy. Aleloia. Mahafinaritra be. Andin'ny fahavalo anie dinganantsika kely. Andin'ny fahavalo, hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalaka lianao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao. Aleloia. Zany ry havana ny tena zavatra tombotsongeza be sady tena mahasambatra. Zany hoe Andriamanitra velona mihitsy ny manolo-tsaina anao. Aleloia. Tsy izy tsara mihoatra n'izany ry havana malala sady mahafinaritra io somary ohatry ny hafahafa kely zany indraindray fa zao mahomby foana io satria Elisa zao Elisa ny tena matetika manao an'izany ohatry ny tolotsaina ohatry ny tsy de faheno ohatry ny tsy de hita fa nefa tena mahomby. Tam'izay zao izy le nanasitrana ny namana boka de tonga teo an-trano namana de niteny hoe mila ny Elisa zany fa marary amin'ny abokany. De izy zany nieritreritra hoe tonga Elisa de neveva ny tanany de anasitrana ny abokany iantso any anaran'Andriamanitra fa zao tsy izay ny tolotsain'Andriamanitra. Mety nisy fotoana ihany Elisa nanasitrana de nametrahany ny tanana de sitrana ka rehefa zay ny tenin'Andriamanitra de zay ny tolotsain'Andriamanitra. Fa teto tsy ohatr'izay ny tolotsain'Andriamanitra fa naneraka fotsiny Elisa tamin'ny mpanampiny tamin'ny Gehazi andana ozy ireo namana de mandro impito ao a-Jordana. Tsisy ohatrany mbola hafahafa zany hoe nanamana reny tezitra mihitsy sahoana koa zany gaga mihitsy namana hoe zany ve de mba hanasitrana ohatr'izao fa zao zay ny tolotsain'Andriamanitra. De rehefa nataony namana de sitrana izy. Aleloia. Nandro impito de sitrana ka ny tolotsain'Andriamanitra ry havana tsy takatry ny saina zany tsisy formule ry havana malala ao amin'Andriamanitra ka hoe rehefa boka tsy maintsy ametrahana tanana, rehefa ohatr'izao tsy maintsy ohatr'izao. Nisy fotoana koa zao very ny lela-pamaky teo amin'ny tanàna de teo ny olona de tena variana ka ny lela-pamaky lafo tamin'izanyko de teo ny olona de ahoana ny atao zao de nanatona ny Elisa de ahoana ny atao ry Elisa de zao ny tolotsain'Andriamanitra indray nahafinaritra be koa tamin'izany naka azo fotsiny Elisa de natsipony tao am'le nanontaniany fotsiny aloha ny taiza ho aiza aloha ny latsahany. Taiza ho aiza latsahany le lela-pamaky de izy ny olona tetsy hoetsy de nalefany Elisa le hazo nanapaka-azo izy de nalefany tena de vo nitsofoka tao anaty rano am'zay le hazo de nitsikafona le lela-pamaky. Ohatrany hoe hafahafa zany hoe Elisa inona koa ny dikan'izany fa zao zay ny tolotsain'Andriamanitra. De ianao ry havana malala enoy ny tolotsain'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra zany manolo-tsaina tonga de misy lalana mazava, tonga de sokafan'Andriamanitra eo alohanao de tonga de mahomby fa mampalahelo. Fa indraindray tsika tsy le tolotsain'Andriamanitra ny raisitsika fa zay saim-patatsika fotsiny. Ohatra hoe zanak'Israely zao tamin'izay nalefan'Andriamanitra hoe ndana misafo tany tany Kanana de nandeha tany izy de tena tondra dronono sy tantely araka ny tenin'Andriamanitra de izy n'Andriamanitra mekara ary fa zao ozy am'izay le mpisafo tany nisy mpisafo tany de vaveo niakatra de tsy nitovy hevitra fa ny anakiroa nanaiky ihany andao hiakatra fa ny anakifolo nandà de vaveo
Mitantara tamin'ny olona hoe tsy mahazo miankatrana antsika fa ny olona any mahery be ohatran'izao, vaventy be ohatran'izao fa resy any antsika. De natahotra ny zanak'Israely de tsy nety niakatra nefa Andriamanitra zao manolotsaina anazy mikara, tsy nety izy. De rehefa avy eo am'zay, eny aroso n'Andriamanitra ka rehefa tsy hiakatra zany de tsy hiakatra nareo. De rehefa avy eo rapitsonina am'zay ohatry ny zonay zanak'Israely sandao hiakatra ihany e. De nefa Andriamanitra efa tsy nomba anazy tsony de mbola niakatra ihany izy. Ka efa tsy tolotsain'Andriamanitra tsony na rano fa zay saim-pahatany fotsiny andao ary hiakatra indray e. De zao resy izy, nampalahelo ny fiainany satria nanina ka tsy nanaraka le tolotsain'Andriamanitra. Ianao rehefa tolotsain'Andriamanitra de amin'iny fotoana iny koa fa tsy hoe amin'ny herinandro ianao vao hanao an'ina na mitapa-bolana efa tsy mety tsony, efa tsy miaraka aminao tsony indray Andriamanitra fa zao arao tena Andriamanitra androany ohatran'izao de zao. Tena Andriamanitra nana mandro any on'ny Jordana de mandeha ianao mahandro any. Arao ry havana malala, enoy ry havana malala ny tolotsain'Andriamanitra fa io ihany no mahasoa antsika. Haleloia. De andininy raika amby folo koa anie mahafinaritra be. Mifalia am' Jehovah ary ravoravo ianareo olo-marina ary mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Haleloia. Tsika ry havana malala tokony hifaly eo am' Jehovah foana, tokony hiravoravo foana antsika satria Andriamanitra eo foana manolotsaina, manampy mitarika antsika am'lala marina de ianao mifalia foana de mioby ho an' Jehovah. Haleloia. De voninahitra anie ho an'Andriamanitra ry izany. De toizantsika ary ny toriteny tamin'ny toriteny tamin'ny Zoma. Ny variteny de hitantsika amin'ny Samuela voaloha. Samuela voaloha toko voalohany de andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo. Samuela voalohany toko voalohany de andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo. De vakitra izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Hana, tompoko raha velona koa ny ainao, tompoko izao lay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i Jehovah. Ny ahazoko ity zazalahy ity no nivavahako de nomeny Jehovah izay nangataiko taminy. Koa atolotra ho an' Jehovah kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany. Dia voatolotra ho an' Jehovah izy dia nivavaka tamin'i Jehovah izy. Haleloia. Amen. Teto moa ravana malala ihany rehefa nahazo an'i Samuela, nangatahany mafy tamin'Andriamanitra, talahoany ny vavahany. De zao azony any Samuela de teto am'zay izy naneho fisaorana fiderana ary nanolotra an'i Samuela ho an'Andriamanitra. De zao ravana malala rehefa vita koa iny fivadikanina antsika iny de zao maromaro vitsivitsy nandray valibavaka. De zao nitalao tamin'Andriamanitra samy mitondra aby antsika, adintsika rehetrarehetra tamin'iny fivadikanina iny de nivaly ny vavaka. De zao mba hanao tahaka ny ana koa antsika de hijoro vavolombelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, hijoro vavolombelona amin'ny valim-bavaka zay fahazontsika. De nahafinaritra be fa ranom-pahavin'izay lahy io zao nijoro vavolombelona fa ny anazy vao ray andro taoriana fivadikanina fotsiny de efa nandray valim-bavaka be dia be izy. Haleloia. Ranom-pahavin'izay koa zao ny nijoro vavolombelona fa nisy problème natany zay, nanana tany 10 hectares izy tany Madagasikara. De avy eo nisolokiany olona ny 5 hectares saika nalainy commune. De avy eo to de namidy le commune tamin'ny Masera. De efa avy eo le tsy nentina very le Masera intsony na de fantatra zao fa tsy an'le commune intsony le tany fa efa nisy mividy efa andre ranom-pahavin'izay le tany fa namidy le commune Antsokosoko zany de azo le Masera de le Masera tongiliny le Masera am'zay le tany. De efa avy eo am'zay lasa problème be de nedina am'zay le tany mba hiverina amin'ny ranom-pahavin'izay de nangataham-bavaka noentina tamin'ny fadikanina iny, efa nangatahana vavaka tao amin'ny mpitondram-bavaka koa. De avy eo ravana malala. Haleloia. Ao taorian'ny fivadikanina nivaly ny vavaka, azony zareo soamantsara le tany. Haleloia. Mahafinaritra ravana malala zany. Ranom-pahafelana ary kotokoa zao nijoro vavolombelona fa nisy fanadinana zay nefa nataony foana. Ary zay fa tsy nety ho vitany, tsy afaka mihitsy izy. Fa zao noentina mivavaka tamin'ny fivadikanina iny am'zay de nivaly. Haleloia. Afaka ny am'zay le fanadinana. Haleloia. De nijoro vavolombelona izy tamin'ny valim-bavaka azony. Roly koa zao nisy afaka tamin'ny trosany izy tamin'ny fomba mahagaga be. Izy tsy hoe bokan'ny trosan'olona fa no ny ataon'ny olona de lasa mitambisatra aminy trosa de lasa niditra trosa izy. Fa zao noentina mivavaka zany olana zany de tao anaty fivadikanina tamin'ny fomba mahagaga, nahita vola, nahita nanefana an'le trosa. Haleloia. De afaka tamin'ny trosany izy. Haleloia. Ranom-pavy anitra nirina koa zao nijoro vavolombelona fa ny vadiny de nahazo titre de séjour France. Vita soamantsara ny dossier rehetra, ny sosabo ny zavatra rehetra nefa ny vadiny oziny mihitsy
menamenatra somary sairakirana amin'ny teny français fa zao rehefa noentina mba afaka tao anaty fivadikanana de nivaly ny vavaka aleloia de faly izy de nijoro vavolombelona ry ranabavy amboarantsika tsiry mielona koa zao a nijoro vavolombelona fa tao anatin'izay fivadikanana zay tena henony hoe tena misy fanatrehan'Andriamanitra lehibe na heno feon'olona maro mihitsy ary izy tam'zany de avy eo tao anatin'ny fotoam-bavaka zay izy tonga de délivré tonga de nandoha niala amin'ny fanahy ratsy zaka ny fanahy ratsy raha vana malalany fotoam-bavaka zany de avy eo tonga de niala de niaraka tam'izay koa niala le aretina nikiky tao aminy nisy fotoana izy marary vavony reny marary loha sy ny sisa de tonga de afaka aleloia afaka tamin'ny araka tamin'ny fanahy ratsy de mahafinaritra ry havana malala de za koa ijoro vavolombelona anao fa tao anatin'ny fivadikanana nataonay teto dramoka izao za koa ry havana tena nandray valomavaka ngeza be tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena fahasoavana ngeza be no ndraisiko de za koa eto de tonga eto koa de manolotra ny fijoroako vavolombelona manolotra ny fisaorana manindrahindra an'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra satria tsara Andriamanitra de teto ihany niverina izy nanome voninahitra an'Andriamanitra nanolotra ny Samuela de anay rehetrarehetra tsika rehetra koa ry havana ianao io ianao mihaino io ianao aza mba menatra zany mijoro vavolombelona am'izay zavatra nataon'Andriamanitra taminao fa ataovy horen'ny olona mihitsy ry havana malala fa velona ny Andriamanitra ao ataovy horen'ny olona mihitsy ry havana malala fa mamaly vavaka ny Andriamanitra ao haleloia de aza menamenatra ianao fa rehefa nahazo valomavaka ianao de omeo an'Andriamanitra ny atsa ny voninahitra ny dera de ijoro vavolombelona fa anisany mahakasika an'Andriamanitra zany ary Davida ny ry havana de fa niteny mihitsy tany amin'ny salamo tany andao tiana maranantsika anazy salamo fa 3:100 de andin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa salamo fa 3:100 de andin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa amin'anaran'i Jesosy misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anaramasina misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonany fitahiany rehetra aleloia amen ravana malala aza mba adinono zany ny fitahian'Andriamanitra na kely na betsaka atsika indreny mieritreritra hoe zavatra kely zany hoe de joroana vavolombelona raha latoja ijoroy fa raha zavatra kely tsy vitanao raha ve le zavatra kely iny de ijoroy fa na kely na lehibe de ijoroy eto ny Davida de hoe aza misy adinono fitahiany rehetra mihitsy na kely na lehibe na tontonony de ijoro vavolombelona ravana malala fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra fitahiana avy amin'Andriamanitra nazonao valimbavaka de mifalianao mipita miravoravo de rao Andriamanitra omeo voninahitra Andriamanitra de aza menatra ianao mijoro vavolombelona haleloia de voninahitra ny an'Andriamanitra rerany de tapitra hatreto ny famontenana ny toriteny manome fotoana anao indray amin'ny heriny tahaka izao de raha mbola tsy tonga eny amin'ny roa lanitra Jesosy de amin'ny heriny fotoanantsika de haleloia amen.
tanu marika Fizinmu pangurungan Ramaca